Ry vahoaka malagasy miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miditra amin'ny herinandro faharoa. Miditra amin'ny herinandro faharoa zany a amin'ny tiasan'Andriamanitra ty dia ny fiantsoana vahoaka malagasy iverina indray amin'ny Andriamanitra. Nampahafantar'i Jesosy aomaly ny zavatra mety iseho rapitso. Raha zao zavatra zao no mitohy. Raha zao zavatra zao no mitohy teny famono trano atsika. Teny famono trano atsika. Ka miantso atsika rehetrarehetra andao re iverina amin'Andriamanitra ibebaka ho an'ity tanitsika ety. Ibebaka ho atsika mpanohitra, ibebaka ho an'ny mpitondra atsika, ho atsika vahoaka malagasy. Andao tsika hen'ny fanahy masina. Fa io fanahy masin'Andriamanitra io nanaovana mirakla tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany Egypte. Amin'ny alalan'io fanahy masina io nampivaky ny ranomasina mena. Tamin'ny alalan'io fanahy masina io nandresen'ny David amin'ny Goliath. Amin'ny alalan'io fanahy masina io daholy fahagagana rehetrarehetra zay nataon'Andriamanitra teto ambony tany. Ka miantso atsika andao iantso ny fanahy masina. Fa Andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Raha nanavitra ny zanak'Israely izy, mbola vonona nanafaka ny zanak'Israely izy androany. Raha nanafaka ny Burkina Faso izy tomba amin'ny vahony mba azahoany fahaleovan-tena marina, afaka manampy antsika malagasy izy. Fa andao retsika iverina amin'Andriamanitra, iverina. Fa tandrandrema atsika, mitandrema atsika rahalako aby, namako aby. Zay nanao hevitra namaly fa tena nalahelo anareo aho ny antony le fanan'Andriamanitra miandro atsika anatona an'Andriamanitra hitady vahaolana indray no tadiavony sasany ao mavomavoly. Tsy sitraponareo miteny andreny fa fantako anareo fa kristianina daholo. Fa le eriny maizina tady asa mafy loatra ao anatsika nefa mampanaonao fahatany atsika. Ka malahelo tena nitomany alina nandinika ny zavatra niseho. Dia ho tonga amin'izany ve reo rahalahako reo? Dia ho tonga amin'izany ve tsika malagasy hifamono noho ny fitiavana fahefana? Noho ny fitiavana fahefana fahatany loatra ve? Ary tena misy zany. Hita nge zany fiainana miarara amin'ny havanandro fa mifanapozina amin'ny sakafo. Firy moa malagasy maty lazaina fa mpanao politika fa lazaina fa maty mipozony namany tato ato. Betsaka zany fa tsy teton'ny anaran'olona. Ka miangavy re tompoko, miangavy. Raha mbola Andriamanitra ihany, Jesosy ihany nivavahantsika malagasy. Mangavy atsika malagasy amin'ny anara maherina Jesosy. Andao tsika iverina aminy. Tsy vahaolana zao fandrafina, tadiavana volena eto amintsika zao. Tsy vahaolana ny edivana amina hevitra be zao fa Andriamanitra tompony hery sy fahefana rehetra no nafaka Madagasikara raha manaiky iverina amintsika. Tiako eto nitondra fisaorana amin'ny anareo olona ankolafo maro isan-karazany naneho hevitra nanao fanamarinana tamin'iny faneho-kevitra voalohany nataonay tamin'ny herinandro lasiny. Tao ianareo zay nakasitraka ary nitondra fampiarezana anay fa mety toizo raha lamaravo ny asa zay taonao. Tao anareo zay nilaza fa gaga tsy nampoizinareo fa hay ty maharavo ty mpanompon'Andriamanitra. Ny azoko ambaranareo fotsiny ry malagasy zay nanao an'izay hevitra zay dia tiako no miteny aminareo fa Andriamanitra tsy mividy tavan'olona hanao ny asany. Ary efa voalazany Jesosy raha teo zany any anatin'ny soratra masina fa hoe ny adalan'ny zao tontolo zao ngera olona nofidian'Andriamanitra mba hamenatra anareo hendre amin'ny fanaovana ny asany ity. Ka zagaga amin'izany ianareo raha zahay dalan'ny zao tontolo zao ny manao ny asan'Andriamanitra ty. Fa telon'izany tao ianareo zay nanao fanakianana. Zay nanao fanakianana na amin'ny fanehoko an'le hevitra hoe miantso mitaona ny malagasy rehetrarehetra iverina hiavana indray amin'ny Jehovah Ray sy Jesosy Kristy. Iverenako rehefa avy eo iny fa isaorako daholo anareo rehetrarehetra reo. Andriamanitra koa moa efa nampianatra antsika hoe misaora ny zavatra rehetra. Isaorako daholo anareo rehetrarehetra fa ny fahatelo teo mbola iverenako rehefa avy eo. Fa ny teboka voalohany tiana hoentina amin'ny famelabelaran-kevitra ty androany dia hoe tianay ny mamerina amintsika vahoala malagasy ny fanavahana ny atao hoe ady ara-pinoana sy ady ara-panahy. Guerre spirituelle zay. Ny ady ara-panahy dia ady ny ataontsika hoe guerre spirituelle dia ady eo amin'ny fanahy ratsy contre amin'ny fanahy tsara.
ady amin'ny Jehova ray Jehova tompon'ny fahamarinana tompon'ny fitiavana amin'ny fanahy ratsy hoentin'ny Losifera tompon'ny fankalana tompon'ny fampisarana tompon'ny faratsiana rehetra ny ady ara-pinoana ndray a zay tsy misy eto amintsika io ady ara-pinoana io de ady amina samy fiangonana kristianisme contre l'islam kristianisme contre bouddhisme bouddhisme contre l'islam kristianisme contre judaïsme zay ny eto ady ara-pinoana tsy zay ny zavatra misy eto amintsika tsy zay ny zavatra misy eto amintsika fa ny zavatra misy eto amintsika de ady ara-panahy zany hoe misy fanahy ratsy misisika manakana ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka amin'ity tany ity entina anohizana an'izany a dia i Jesosy de fa nilaza raha mijeritsika ao amin'ny filazantsara Matthieu 5:7-20 tsy misy olo lozy Jesosy mahay manompo tompo roa fa ndray ho tiny ndray ho amavony tsy mahay manompo ny Andriamanitra sy mamony anareo ozy Jesosy zany de hoentina ny anoherana fa ny fitiavatsika olombelona tafahoatra loatra noho n'Andriamanitra am'izao fotoana zao de rahantsika ny fitiavatsika tafahoatra loatra ny vola fitiavatsika tafahoatra ny filany nofo mahatonga atsika voasarika ny fanahy ratsy anaonao foana fitiavatsika ny fahefana tafa loatra fitiavatsika te hitondra loatra mahatonga atsika manaonao foana zany a efa nilazany Jesosy ihany koa ao amin'ny Matthieu 7:7-30 zay tian'ny zanany zay tian'ny ray sy reny mihoatra anao Jesosy de tsy mendrika zay tian'ny zanany lana ny zanany vavy mihoatra de tsy ohatra zay tia loatra ny ainy no avery azy ary zay mafoy azy a no hanana azy zany de hoentina ilaza i fitiavatsika voninahitra fitiavatsika vola tafahoatra loatra io mahavita mihitsy isika mandeha manompo fanahy hafa mandeha manontany fanahy hafa ahoana mba zahotsika harena zay ny fototra ny ratsy ny vola ny fototra ny ratsy eto amin'ity tany ity zay nylazany soratra masina zay no mahatonga ny fitiavatsika n'izao tontolo zao loatra fototra n'izao problème misy eto amintsika zao mamy loatra le voninahitra ary efa nyteneniko tamin'ny hery moa fa ty resaka fanahy ty de ao ambadika ny resaka fanahy fana resaka fanjakana ny fitiavatsika ny fanjakana io tafahoatra loatra nge mahatonga ny fifandonana mafy io e ny mpitondra ny fikitra mafy am'le fitondrana ny mpanohitra koa miady mafy amin'ny fitondrana tsisy mifampieny tsony tsisy manaiky tsony inona mba fanahy tsara hanatsarana an'ity fiainatsika ty zay ny mahatonga ny fifandonana be eto amintsika eto anohitrako an'izay fanazavako zay a araka antiko betsaka ny fanahy teto ambonin'ny tany betsaka ny fanahy zay ny tompon'ny zanak'olombelona teto ambonin'ny tany misy olona hitatsika ngamany am'ireny tantara taloha reto hoe misy hatramin'ny andro talohan'i Jesosy Kristy de misy ady foana ny fanaovana eran'izao tontolo zao fa Jehova ny safidiny zanak'Israely mba hanompo azy nanao azy ho Andriamaniny Jehova mihitsy nefa niordonany zany ianareo mpanompoko ary zaho Andriamanitra reo ka io Andriamanitra zay ninono zanak'olombelona io a nanangana zareo lasa firenena Jehova ny nanangana ny zanak'Israely 12 ho lasa firenena israelianina rehefa tateorina izy niaro azy tamin'ny loza rehetrarehetra izy ny nampatanjaka azy natonga azy fireneny lehibe matanjaka nikeny zao tontolo zao rariny raha i Jehova zay nahary anao nampatanjaka anao ho sary-piaro am'le firenena rariny raha malahelo izy le Jehova Andriamanitsika le Jesosy Kristy tsika Jesosy Kristy ny safidy atsika malagasy ho mpanjaka amin'ny Madagasikara Jesosy ary tsika olony itsika kristianina zany safidina fa be deabe ny olona teto fa tsika kristianina malagasy koa ny safidiny Jesosy izy ny nampatanjaka atsika izy ny nanome hery atsika natonga atsika lasa nanana tanyrazana natonga atsika nanana rena nanana mpitondra sary-piaro amintsika izy raha tsika mivadika aminy mandeha manompo fanahy hafa nohony izy zay ny lasa olana eto amintsika io ka eto a Madagasikara rehefa ty am'izao tontolo zao mihitsy nalahelo ny fanany Jehova rehefa nahita zanak'Israely a nijangajanga tamin'ny zanaky ny tompo tany
nanompo ny sampony tompotany andrika rehefa nalahelo ny fanan'Andriamanitra be debe ny naripany noho zay alahelo zay be debe maty tany enefitra ary taony nahazo ozy hoe tsy ahita tsy ho tafiditra ny amin'ny tany kanana mihitsy anareo fa nitarananganareo zay tsy nanota no tongany ohatran'izany misy eto Madagasikara matetika zavatra efa nisy tetra rehefa mila fahefana isika de tsy adinitsika ny manao vavaka miantso ambavaka mitondra ambavaka zavatra rehefa tonga fanjakana atsika hadinitsika ny fifanekena zay nataovantsika tamin'i Jesosy Kristy io fa lasa tsika mandeha manompo fanahafa koa zay ny fototra n'izao olana eto amitsika zao ary mahatonga ny atezeran'Andriamanitra tadidiko tsara fa zaho efa lehibe tamin'ny tolona natao teto 72 any mbola kely tamin'ny 91 zany a tolona be tsy fiakateto miakatra ty fireneny ty nataotsika tamin'ny 2002 nataotsika tamin'ny 2009 tolona be tsy fakahitana ary retina teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny 2009 zany a mpiandro tsy fakahitana tonga teny amin'ny 13 mai rehefa tonga hazo le fahefana hadino le fanekena natao tamin'i Jesosy Kristy mivadika isika rehefa tratra hery ny vola mitady hery hafa mitady fanahafa atsika hiaro atsika amin'ny fitantanana firenena isika mpanohitra koa mitady fomba rehetrarehetra atongavana am'le toerana zay ny mahatonga atsika rehetrarehetra to fa zay ny problème hita amitsika io zay ny mahatonga any am'teny fana hoe mandiniha tena retsika vahoaka malagasy taiza atsika aiza le fanekena nataotsika tamin'i Jesosy Kristy aiza Andriamanitra tsy mbola mivadika tamin'ny fanekeny Andriamanitra tsy mbola mivadika tamin'ny zavatra voasoratra tanatin'ny baiboly io fa tsika olombelona foana miovaova hevitra miovaova fanapahan-kevitra zay ny mahatonga ny olana eto amitsika isika kristianina efa nomen'Andriamanitra nomeny Jehova nameny Jesosy Kristy lalàna ho arahana mba hitondratsika ny fomba fiainatsika anisan'izany le voalaza ao anatin'ny didy folo sy ireo didy maro voarakitra ho ajan'ny olombelona ny fanajantsika ny fanajan'ny olombelona n'ireny didy reny nazahoantsika toe-panahy hafa nampiavaka atsika tamin'izao tontolo zao tonga tamintsika ny fahendrena fahamarinana fitiavana tonga tamintsika zany toe-panahy zany ka nampiavaka atsika tamin'ny zanak'olombelona rehetra teto ambony tany natonga atsika lasa fireneny dehibe nangalana taka ary natonga atsika firenena hafa ara nanaraka ny fomba tsika mihitsy fomba ara-panahytsika kristianina mihitsy noho ninona fanajana le didin'Andriamanitra didinameny apetraka Jesosy Kristy ko ankehitriny rehefa misy mamindra misy manahirana miova isika miala amin'ireny fitsipiky napetraka Andriamanitra reny zany zava misy ary marina teto kokoa zany mady ara-panahy azy io ady ara-panahy io hitataratra zany fizarazaran'ny olona misy Andriamanitra zay nametraka ny fahamarinana sy ny fitiavana sy ny fahendrena miteraka ampiasan'ny devolo indray ny politika ny tany ohatrany namitany any Damaseva tany any Panoana teraka hatrany zany fisarana keto de ny fanahy de misy fanahy mampiady fanahy mampisaraka na mijery efatsika zany ho côté mpanohitra na di côté ny mpitondra misy foana zany tsy marina filazana hoe tsika mpanohitra le mpanakorotana misy fanahy manakorotana fa misy koa le mpanohitra reo mitondra tena mitondra fahamarinana fitiavana fahendrena hanarenina anty firenena ty fa misy koa de tena fanahy ampiasan'ny Losifera hanakorotana fotsiny tsy misy raha tsy ampisaraka antsika malagasy tononona fiaviana tononona firazanana tononona toko-piangonana zany ny zavatra misy eto amitsika ohatran'izany koa amin'ny mpitondra io tsy marina ny filazana fa hoe ratsy daholo amin'ny fitondrana io fa misy eo te ampiavana misy eo te anarana fa le fanahy ratsy mampiady malagasy mampisaraka ny malagasy mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ka anjaratsika malagasy zany mila mandinika tsara miain'ny fanahy masina zay fenoan'ny fanahy masina zay le mila miverina amin'Andriamanitra mila mieno ny fanahy masina atsika afatatsika manavaka tsara sy ny ratsy amin'ny fiainana ty zany hoe ny didy napetraka Andriamanitra ho ajany zanak'olombelona tsy fanaratsika nio ihany mahatonga an'izao fampitena tsy faharavana amitsika io fa raha nanaraka ny didin'Andriamanitra atsika de Andriamanitra Jesosy miantoka ny fiainatsika aza manazy hoaninareo nareo izy
azamana azy eo tafinareo nareo izy fa zany retraretra zany de nono tsy minoa fa omen'Andriamanitra maimam-pona atsika efa miresaka izy koa Jesosy miresaka ny Mateo hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamariny nampianareo zao rehetra zao zavatra tsotra ny takin'Andriamanitra amitsika am'izao fiainatsika zao am'izao fanjakana zay convoiten'ny olona rehetra zao izy io nefa ilala loatra n'le fahefam-panjakana mahatonga an'izao olana eto amitsika zao e samy te hitondra daholo tsisy mifampiantsony ny mpitondra monina de tsy misy défaillance ara tsy te anaiky mihitsy ny fadisony fa anay aloha zao fanjakanay io de zay ny mahatonga le tsy mba misy manaiky ahitsy ny fanain'Andriamanitra tsony tsisy zay miteny de lazaina fampanohitra de tadiavana sazy ny mpanohitra koa satria izy zany manitsy de everiny ils ont tous les droits zay ny mahatonga atsika rehetrarehetra atsika famonoana amin'ny malagasy satria misy eto fatatsika nefany fa zany rehetrarehetra zany tsy mitondra amitsika raha tsy mandraiky miaino atsika le fanan'Andriamanitra hiverenako am'izay le resaka teneniko anareo hoe anareo zay nanakiana isaorako ianareo omaly de omaly a mijoro vavolombelona eto andrano tena tsapako ny asa matiny satana zay mampiady mampisaraka manao fomba rehetra zay fampisarana fa ay rangaty misy olona zany de mieritreritra fa ny fiverenany maharavi-dodo miantsony malagasy hiverina amin'Andriamanitra de raisina de ho raisina fa mivadika amin'ny mpanohitra ho ny asa satria manjary fa mitondra ny vahoaka an'Andriamanitra ny hiverina amin'Andriamanitra ora olona mampalahelo nge zany voleny de voly ao anatin'ny polony namako mpiara milala ho amako fa hoe ny fivavahako ny fiatsoko ny vahoaka an'Andriamanitra hiverina amin'Andriamanitra de midika fivadiana ny laza moa za mitondra ny vahoaka an'Andriamanitra hiverina amin'Andriamanitra hibebaka andiny teny andrey ve no diso am'ty raha ty fa ny sasany zay mitondra ny vahoaka an'Andriamanitra hanompo tomporoa hanompo sampy hanompo andriamanika hafa akoatra Jesosy Kristy zay ve no izy so de fa tafa oatra loatra zavatra tsapako a tamy resaka ny fanaovanay maly zay a de tena fahambava ahoana andiana malagasy a mila fahefana mila fikorotanana tompori fa rehefa rava zao fanjakana za quelque soir raha mandriky firifiry ny maty fa mila rava ty fanjakana ty a de mety azo fahefana reo misy efa tonga am'izany a misy koa mpitondra fanjakana zay alena ny porte quel prix harovatsika ty fanjakatsika ty zany zavatra misy eto amitsika ny fanjakana de volona ny hiaro an'ty fahefany ty tompori ka miantso atsika vahoaka malagasy atsika kristianina ora ollo tandindomondoza tena tandindomondoza tanteraka ny firenetsika tandindomondoza nampahafaty ny amarana atsika ny valandresaka androany ry mpanao gazetina mana ry vahoaka malagasy a koa satria araka ny teniko teo fa amehana misy amehana raha milaza azy bergerse ngamba de hoe tena antombotra loza miantra eto ny firenetsika ty fampisarana ty fampidina eto ny devoly ty tsy anareo mpanao politika na mpitondra na mpanohitra havako reo no antefany zany resaka rehetra ataonay zany fa le devoly zay tady andrisitsika anosika atsika anao ny ratsy eto am'ty tanitsika ty noho izany a antemotra tena imminent be zany resaka fanapahan-kevitra miantso atsika kristianina mpanompon'Andriamanitra mahatsapa n'zany fiverenana amin'Andriamanitra mahatsapa ny ilana n'zany vavaka mahatsapa n'zany fibebahana mahatsapa n'zany fandinian-tena tokony eto amin'ny firenetsika zany a hifanatona haingana izahay moa amreto fitaovatseratsera zay miara-miasa aminay reto ry vahoaka malagasy a de misy fandaminana maika ifanaovanay miaraka amindreo a mba afahatsika mifandray mivatana mifandray tsaratsara kokoa amy fanatanterana an'zao asa zao satria asa masina asa ho an'ny tanindrazana zao asa ho an'ny taranaka zao sanatria tsy filana toerana zao fa raha am'izao taonako zao am'izao fahalebiazako zao a raisiko adidy masina ka mamela nareo raha misy mahatohina anareo a zay rehetra voalazako a fa miantso atsika kristianina rehetrarehetra
vahoakan'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, mpanao ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra zay matsiaro, fa tandindomindozany firenentsika mba hifanantona araka ny toeram-ponenana misy anareo a, tsy fatoko zay no fomba tsika hifanantonana, fa ataovy aloha ny vavaka isa-tokantrano a, de andao mitady fomba hifanantonana faran'zaingana, fa atombotra de fotoana de makasitraka indrindra tompoko.